Raha ny vatanao no mitarika anao dia ho very any amin'ny elo ianao. Izay indray jerentsika ao anatin'ity vidéo ity aza miala ary manasa anao hanaraka an'izany hatramin'ny farany ao aorian'ny générique. Faly miarabantsika rehetra tompoko tonga soa anatin'ity vidéo ity ny mpanomponao na rindram-pamonjena no miaraka aminao averiko foana hoe tsy manana noho ianao ary tsy tsara noho ianao fa fahasoavana ny ahafahantsika fampizara tahaka izao. Raha ny vatanao no mitarika anao dia ho very any amin'ny elo ianao. Hoy ny tenin'ny apôstôly Paoly ato amin'ny Koritianina voalohany toko 7:7 fa asiako mafy ny tenako mba ho mangana fandraona dia efa nitory tamin'ny sasany zaho dia ho lavina kosa ny tenako. Ny vatantsika dia tsy mitovy tamin'ny vatany Adama sy Eva intsony. Taorian'ny fahalavona dia ny vatana lasa manana tendance hanao zavatra ratsy. Noho izany baikoy fehezo ny vatanao. Ao anatin'ny fanirian-dratsy foana ve ianao? Fehezo ny vatanao. Ao anatin'ny masturbation ve ianao? Fehezo ny vatanao. Ao anatin'ny fijangajangana foana ve ianao? Voabaikinao ve ny vatanao? Vitanao ve ny discipliné ny vatanao? Ny vatanao ve ny baikonao sa ny fanahinao? Manaiky ny fanahy ao anatinao ve ny vatanao? Noho izany ny vatantsika dia tokony ohatry ny miaramila, discipliné. Ary izay no mahatonga ny Paoly apôstôly ny teny teto hoe asiako mafy ny tenako mba ho mangana ozy izy. Asiako mafy amina zavatra ara-panahy sao dia izaho efa nitory tamin'ny sasany indray no lavina kosa. Noho izany manomboka androany aza velan'ny vatanao no hitarika anao sy hibaiko anao. Voafolaka ao ve ny vatanao? Voafehinao ve ny vatanao? Sa ny vatanao no midomine anao? Raha lasa anabavy ry namako, raha ny vatanao no mitarika anao dia ho very any amin'ny elo ianao. Paoly apôstôly dia matahotra ny ho lavina. Izy amin'io efa apôstôly izy tsy miresaka an'ilay vatana eto fa miresaka ny fanahy. Satria ve zany noana dia angalatra? Nitsangajanga ve za? Satria natsapa faniriana lalina ny vatako. Raha ny vatanao mitarika anao dia ho very any amin'ny elo ianao. Ny vahaolana dia izao, miareta tory sy mivavaha ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Mety ihany ny fanahy fa ny nofo tsy manan-kery. Mateo toko 4:1-7. Raha nafinaritra anao vidéo dia aza misalasala amin'ny like sy micommente sy mipartager dia manome fotoana antsika amin'ny herin'ny an'ito izao indray veloma tompoko.